Araky ny zava-misy a sy ny aina anatramin'izay a satria niara-ny aintsika sy nahita ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena iainantsika amin'ny fotoana zao ataontsika hoe tanindrazana. Za tsy teny îles éparses sy ny rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny satria zay fantaina mipetraka amiko hoe nanahoana ny fiainan'ny vahoaka sy ny tanindrazana sy ny hoavintsika tamin'ity taona ity sy amin'ny hoavy. Izay hoe ty taona ity de lany fotoana nampanantena nanao resaka be araky ny teniny izy manao kely be resaka manao kely be resaka amin'ny mpitondra antsika satria ny mpitondra zany midikany de hoe ireo olona ireo no nifidiana sy notondroina omena fahefana mba afaka hitondra ny zavatra tsara rehetra ho an'ny vahoaka zay nametraka azy teo. Zay ny tena rôle tokony ataon'ireo mpitondra ireo zany. Kina nefa zava-misy ny zava-misy de fanipaka ave de hoe ny mpitondra antsika am'izao fotoana zao de ry zareo indray no lasa manana le fahefana entina mandroba ny zavatra kely manana le malagasy eny ampelantanany eo amin'ny fomba sy fanaony de hoe efa misy mihitsy io zany de alaino anazy na miaraky izy amin'ny vahiny de ireo vahiny reo manome anazy de izy manampy an'ireo vahiny reo anala le zavatra kely eny ampelantanany le malagasy. Ireo malagasy zay zay fotoana zao zany le teo atenatenany de lasa ry ambany be ery dia tsy manana atenany antsony io satria very fanampina velona. Za zao matetika araky zay mba resahako satria zay zavatra misy za tsy manafina mihitsy fa matetika ny olona mba manontany hoe metra mananoana ny fiainanao ahoana fahitanao fiainan'ny vahoaka de tsotrany aho de hoe za metra Oelia dia ny fiainako teo aloha tsy mitovy am'izao fotoana zao intsony. Tao aloha tao nisy taona maromaro de tsara ny fiainako everiko fa manana ny ampy aho. Fa tato aoriana tato taona maromaro de miena ihany koa le izy zany hoe tsy tsara tsony za fa ny ratsy ka raha izahako metra Oelia fantatrareo toerana misy anahako nohatran'izay ny fiainako hoe ninidina ny ratsy mba manahoana le tsy metra Oelia reny reto vahoaka tsy mandady aran'reto eritreretinareo mba manahoana fiainana. Za zany tonga de mamaly aminareo de hoe ratsy le vahoaka zany tsy misy antenainy mihitsy ka tsotra ny teniko fa ny fitondrana fanjakana tsy natao androbana ny fitondrana fanjakana tsy atao anaovana teny matary be fotsiny am'izao nefa tsy arahana zavatra atao mba ahafahan'ireo vahoaka reo miaina sy hoe mba mitraika tonga anatin'ny volaniny zany zavatra resan'izay iza no samy teny amiko am'izao fotoana zao fa nandroso ny fiainan'ny vahoaka fa raha ohatra kosa iteninareo fa hoe nanahoana fiainan'ny mpitondra fanjakana de hoe tena lasa lavitra mihitsy ny fiainan'ny mpitondra fanjakana. Za tsy teny tsony hoe le vola entina vahoaka any ivelany ny vola eto anatiny natramin'le hoe le tanin'le malagasy kely mbola teneniko teo de hoe lasa ho kapitaly Madagasikara tsy tanin'Antananarivo fa Philatex no kapitaly Madagasikara. Ametraka fantanina antsika atao anatin'ny sary géographie hoe io sary Madagasikara hoe capitale Philatex. Zay zany ny zavatra misy ka za tsy mataty an'izany. Za mbola mamerina aminareo aleoko maty mantra tahaka an'izao toy zay hoe arahana alahelo arahana tantara ratsy arahana tenim-bahoaka hoe iny olona iny sy ny taranany de nangalatra sy nandrebireby anay sy nanambaka anay sy nandroba fanananay tsy ahita an'izany amiko nareo kely tsy mampanina zany ary za koa nefa tsy angataka am'ireo oloreo mihitsy ka za manao hoe raha azo atao rehetra fanjakana satria ao manomboka ao le izy atao ny fitsarana zay toerana fiasako isanandro amboariny ao satria raha io fitsarahanyio voavonjy fiainan'ny malagasy ray manontolo satria nizy zany izy eto atry ny tany sy fanjakana ty tenao zavatra ratsy na manao zavatra ratsy tsy maintsy mifarany fitsarana foana ka ny ao fitsaranao tena mametraka tsara zany hoe lalàny zany manafay ny meloka manafaka ny madio dia iarina ny firenentsika satria atao ohatra zay mpanao ratsy rehetra satria tsy maintsy voasazy ara miditra any ka raha tapitra zany ataontsika tsy mety ho tapitra zany ngamba fa hoe mba miena lavitra be mihitsy ny kolikoly sy fanaovana tsinitsinina ny vahoaka madinika de ho tafarina firenentsika ka za zany mamerina ihany de ny hoe raha miova satria azo ovaina ny toetra io toetra io ovay reny mpitondra fanjakana tsy tara loatra zao na rovina
dia izao no fotoana tokanaovana izy fa azandrasana hoe efa taona 5 taona satria tsy hoantsona ianareo a dia efa taritra zavatra fa am'izao fotoana zao hoavy tombo avao a ampitovizo am'izay ny toetra ova efa niova fandehan'ny firenetsika